araka ny fotoana ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy tafaraketsika manolotra ny araba ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao ohatra amin'ny farany zava-nisy teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena teny eo ihany koa ny fitokonana fanairana izay tanterahan'ireo mpampianatra pikaroka ny amin'ny anjery manontolo eny ny tranga sosialy samihafa ny fiomankomanana ao anatin'ny fankalazana fetin'ireny amin'ny alado avy zao ampahany amin'ny oentina amintsika ireo araka ny fanambaran-tery aloha dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao ohatra amin'ny farany rehefa avy nodinian'ny komita manokana dia nentina teo anatrehan'ny fivorian'ny solombavam-bahoaka ary azony be sy ny maro natrehana ny fantsiny na ihany koa ilay volavolan-dalàna ny itsyvolana laharana fa 14 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 12 aprily 14 izay makasika ny fitsipika ny fitantanana ny anteny mera-pirenena moa ny fotoatiny zany nitondra fantsina ny volavolam-panivana ny itsyvolana laharana fa 14 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 12 aprily 14 izay mikasika ny fitsipika ny fitantanana ny anteny mera-pirenena ny solombavam-bahoaka 5 amin'ity didy itsyvolana amin'ny fahefanam-panatanteraka ity no nitondrana fanivana santionany matsy ao anatin'ilay izy zao ohatra hoe ny article 67 na ny 720 dia milaza fa hoe ny décret na hoe volavola avy ety amin'ny fitantanan'ny assemblée nationale makany amin'ny gouvernemanta no mamaritra ny tombotsoa sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny mpiasa ataon'ny assemblée nationale zay zany a dia efa nangatahan'ny mpiasan'ny assemblée nationale hoe maleo tena ny assemblée nationale ka aloha mba ny filohan'ny assemblée nationale ihany filohan'ny anteny mera-pirenena ihany no mamoaka arrêté na mamoaka lalàna ifehezana sy hitantanana ny mpiasa amin'ny andraikiny sy ny tombotsoa zay ho azony santionany zay faharoa ao amin'ny andininy fa 7 dia milaza n'ilay hoe tsy maintsy manao fanambara-pananana ny solombavam-bahoaka rehetra tsy mandany iny zany ny solombavam-bahoaka fa mametraka fanontaniana hoe maninona no any amin'ny ACC no apetraka ilay fanambara-pananana fa tsy any amin'ny bianco araka ny mahazatra faharoa dia voalaza ao anatin'ilay ordonnance fa raha vao misy laingana misy zavatra tsy mifanaraka ao anatin'ilay fanambara-pananana dia tratrana déchéance lay député dia misy resaka ihany koa hoe hatramin'ny mety ho fandikan-dalàna vita n'ilay solombavam-bahoaka amin'ny lafi ny araketra 5 taona tany aloha tany a dia azo anenjena ilay solombavam-bahoaka androany niteraka adevitra lava teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny andinin'ny didy itsyvolana laharana fa 14 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 12 aprily 14 indrindra ny anjiny fa 9 izay manery ny solombavam-bahoaka hanao fanambara-pananana eo anivon'ny HCC amin'ilay taloha apetrakanao ilay fanambara-pananana ao amin'ny HCC dia rehefa ilaina izy vao solete zay ny dikan'io satria misomanareo aloha nandika an'ilay izy nanatsotrany start ity fa za zany mandika fa misy zavatra oatra mivadika fahafa mihitsy taporta ny olona tokony hanao lalàna no anaovana lalàna ny olona tokony hanao fanambara-pananana tsy manao fa ny olona mitatambola tokony hanao fanambara-pananana ny lasa tsy manao fa ny olona tsy mitatambola solombavam-bahoaka indray no asinta manao zavatra dia tena lavitra be ka za zany teny hoe tena raha ny hevitrinay fanambara-pananana zay natao teo aloha everiko fa me fanambara-pananana ny mekena satria ny voalazan'ny constitution rehetra foana amin'izay dia tokony ho atao fa lay disposition nipetrahana teo aloha zany tokony hiverina amin'izay ilay izy ny fampiasana n'ilay fanambara-pananana raha azontsika mandeha tya nahoana moa tsika ny tsy afaka anafoana amin'ity en totalité tsika rehetra député misy da manangatana hoe tsy ekena ty zavatra ty fa fanambanina député fa hatramina député analoha inteny voafidy a zay tsy mbola misy zavatra ohatran'ity nahazo anay tato ka manaitra tsika solombavam-bahoaka fa na inona tarana vahoaka olentsika zany dia voafato le izy ka mekavy arana tofino mba hodiniantsika lany tya ary mahitana tsika rehetra mba tsy hanao na isy ray anao an'ity any amin'ny ACC dia anao tsika rehetra dia voafatotra daholo dia hitakonina rehetra fa ireo député nafatotra kasanao
samy manana ny heviny momba ny diditsy volana larana fa 7 tsipika ohatrohatra ray tamin'ny 20 aprily 7 ny solombavam-bahoaka tao ny manohana ny fanafoanana ny diditsy volana ary tao ihany koa ny manohana ny fanitsiny taorian'ny tsangatanana izay nataon'ny solombavam-bahoaka dia ny 9 tamin'ireo solombavam-bahoaka tonga mivory no manohana ny fanitsina ny lalam-pandrenana